Indray mbava eo amin'ny lafiny ara-politika tsy tonga nanatrika ny fitaovam-bavahana izay nikarakara ny FFKM omaly tetsy amin'ny fiangonana FLM Ambatovinaka ireo mpitarika antoko politika matanjaka fitaovam-bavahana ho fisantarana ny dingana fampihavanana izay iraisin'ny FFKM an-tanàna. Tsy tonga nanatrika fitaovam-pivavahana izay nikarakara ny FFKM omaly tetsy amin'ny fiangonana FLM Ambatovinaka ireo mpitarika antoko politika matanjaka. Fitaovam-pivavahana ho fisantarana ny dingana fampihavanana izay iraisin'ny FFKM an-tanàna. Afatra matanjaka nitsongana avy ao amin'ny bokin'ny Malaki toko 7:7 tapany B izay milaza hoe miverena amiko ary izao dia iverina aminareo no lohahevitra ny safidinana nandritra ity fotoam-bavaka ity. Isan'ny tsikaritra teny atoerana ary Andriamatoa isan'ny Fedson Rakotondrianirina ny Dr Joseph Arandriamiarsoa avy amin'ny Ankolafy Safialbera, Manandafy Rakotondriana avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana sy Andriamatoa Gilbert Rarizatovo avy amin'ny Rassemblement pour Madagascar na ny RPM. Nisy tamin'ireo mpanao politika tonga nanatrika ny fotoana no nilaza fa tokony ampiseho fahavononana sy finiavana ny mpanao politika amahana izao krizy izao. Ao anatin'ny dingana fampihavanana tanterahan'ny FFKM hatrany dia isy ny fivoriana iarahany amin'ireo mpiara-piombonantoka aminy amin'izao dingana fampihavanana izao amin'ny 9 Desambra ho avy izao.